Manomboka ny maraina ny zoma fatelopolo ny volana jona fito ambin'ny folo sy roa arivo ny fivoriana ara-potoana iarano ny ben'ny tanàna rehetra atao anaty ny faritra Boeny sy ny tompona ndraiky mpanjakana tsy ankanavaka. Tao amin'ny efitrano fivoriana ao amin'ny bloc administratif ny Mahajanga no nanaovana io fivoriana io. Maro ny lohahevitra ho resahana mandritra ity fivoriana ity satria iompana tanteraka amin'ny fampandrosoana ny commune tsirairay ity fivoriana izay atao ara-potoana ao amin'ny bloc administratif ny Mahajanga ity. Totosa somatsara zao androany maraina zao ny fivoriana ara-potoana iarana amin'ireo ben'ny tanàna atao anaty ny faritra Boeny. Fivoriana izay efa elaela moa tsy nisiany izay noho ny antony maro samihafa indrindrindrindra tamin'ity taona 7 ity. Ka tonga eto daholo ny ben'ny tanàna ny ankamaroany hiatrika an'izany fivoriana izany. Fivoriana izay maana ny lohahevitra nazavana ny lohahevitra maromaro izay atrehan'ireo tompona ndraiky mpanjakana misampandara-mpanjakana. Ohatra ao zareo avy amin'ny ministerana tany sy ny fitsinjaram-pahefana izay efa niona tamin'ireo ben'ny tanàna ireo tamin'ny Maly izay nanazava momba n'izany logiciel MPEG izany. Androany maraina koa iona amin'ny ben'ny tanàna amin'ny fivoriana io zareo avy amin'ny tribunal administratif anazava n'izany resaka acte communaux sy ny acte administratif avoakan'ny maire reny izay misy fiantraikany any amin'ny olona tsirairay sy ny andraikitra amin'ny maire ihany koa. Anazava ihany koa ny zareo avy amin'ny Bianco mikasika ny lalàna vaovao mifehy ady atao amin'ny resaka kolikoly. Ao ihany koa zareo avy amin'ny direction régionale commerce anazava amin'ny indrindrindrindra ho an'iny faritra Ambatoboeny iny makasika ny resaka marché contrôlé ny blacage izay napetraka zava-baovao napetraka momban'izay sy ny pitsopitsony makasika ny resaka blacage io azavain'ireo direction commerce ao. Dia eo ihany koa zareo avy amin'ny page GIZ izay hanazava izay fiaraha-miasa efa nisy teo amin'ireo ben'ny tanàna teo aloha sy hitohizana izany fiaraha-miasa amin'ny lafiny fampandrosoana ary mba hijerevana ihany koa ireo commune vaovao izay tokony hiara-hiasa amin'izareo amin'ny ity taona ity sy amin'ny taona manaraka. Tsy adino ihany koa amin'ity fivoriana ity resahana amin'ireo ben'ny tanàna ireo ny fandraisan'izareo anjara mavitrika amin'ny fanatotosana ny foara Boeny mionjo andian'ny faefatra izay atao amin'ny volana aogositra io izay miompana bebe koa amin'ny resaka jono no resahana amin'io. Dia mamaranana ny fivoriana moa androany dia makasika an'ireo fidiram-bola ny volo-bahoaka tsara-pahefana voafaritra ny arrêté régional makasika ny resaka pylône makasika n'ireny ressource maro samihafa vaovao voalaza ny loi de finance vaovao ary izay efa navoaka ny faritra tamin'ny alalan'izay arrêté zay. Zay zavatra zay zany no resahana amin'ny ity fivoriana androany ity. Minitry manantena zahay fa ho avesabesatra ny zavatra ivoaka ao tiako tenenina amin'izay hoe mba ho hisy tombotsoa ho azon'ireo ben'ny tanàna amin'ny fivoriana atao amin'ity volana juin ity. Ny zavatra tanjona ho tratrarina moa voalohany amin'izay dia hazahoan'ireo ben'ny tanàna ny information ilaina mahakasika ny asany. Eo ihany koa ametrahana ny ben'ny tanàna ao anatin'izany hoe resaka fitoniana amin'ny asa izay ataony mba tsy hibrika amin'ny zavatra hafa izy fa mahitsy amin'ny tokony voalazan'ny lalàna ho apetraka. Ary amaranana azy koa moa ny hafa nyresahako tamin'ny fivoriana ny olana miseho indraindray eo amin'ny chef d'arrondissement sy ny ben'ny tanàna eo amin'ny hafin'ny asa anjara asan'izy ireo asa somary mifanitsakitsaka indraindray miditra amin'ny platy-bande ny sasany any ka miteraka olana eo anivon'ny commune. Zay zavatra zay no anisan'ny resahana ihany koa amin'ity fivoriana indray mitonaka ity. Maro ireo sampandraram-panjakana isan'ny andray anjara mandritra izao fivoriana izao. Raha tsy resaka ny Bianco na ny bureau maleo tena miady amin'ny kolikoly eto amintsika, ny commerce, ny fitsarana amin'ny ady amin'ny fanjakana na ny tribunal administratif.